satria azo lazaina hoe misy ihany le liberté d'expression satria afaka miteny daholo ny olona rehetrarehetra. Misy ihany ny liberté d'informer satria afaka manangana gazety zay te hanangana, afaka mametraka afaka manana ny compte ohatra eny amin'ny réseaux sociaux ny olona rehetrarehetra. Tsy misy zany sakatsakana eo amin'ny resaka hoe famoanana fisina support fa eo amin'le ataontsika hoe exercice n'le liberté d'expression sy liberté d'informer no tena mbola misy ezaka be. Tsy manana problème mihitsy reny asa fanaova gazety reny maison de presse zany, gazety ny télé ny radio raha akaiky ny fitondrana. Ary izay zavatra izay tsy hoe tamin'ity na hoe tamin'ny fitondrana Rajaonary Mampianana, tamin'ny Teteza Mita na tamin'ny fitondrana Ravalomanana fa efa hatramin'izay nisy foana ny hoe gazety miara-miasa amin'ny fitondrana dia gazety manohatra ny fitondrana. Raha jerena amin'ny ankapobeny dia ny fahitako azy nisy izay fahalalan'ny fanaovan-gazety izay. Misy ihany koa nefa situation tsy indraindray ahitana hoe somary manahirakirana ihany ny fanatanterahana ny asa raha nandritra an'izay 5 taona resantsika izay. Fa ny zavatra mahafaly angambany mahafinaritra ao anatin'ilay izy dia tsy nitsahatra ny tombo kosa aloha ny titre raha eo amin'ny presse écrite na ny télé na ny radio eo amin'ny audiovisuel. Izay angamba dia anisan'ny signe anankiray mety ahitantsika hoe en bonne santé ihany ny milieu de la presse eto Madagasikara. La loi numéro 2016-029 portant communication médiatisée apporte en fait un peu plus de protection aux journalistes, en ce sens que elle dépénalise les infractions de presse. Donc, on peut voir d'un côté que les droits des journalistes ont été renforcés, c'est-à-dire par exemple l'inviolabilité des entreprises de presse et la protection du journaliste, de ses sources, mais aussi de ses matériels même. De l'autre côté, quand même, la loi pose bien les devoirs du journaliste. En tant que professionnel, il faut que sa liberté d'exercer son travail et donc d'informer, qui est un besoin aussi fondamental pour tout citoyen d'être informé. Donc le droit d'informer ses citoyens doit quand même se heurter à la notion d'ordre public. De ce fait, chaque journaliste doit faire attention à ce qu'il écrit, à ce qu'il publie. Misy ny olom-pirenena tsy mahafantatra na tsy mahatakatra ny hoe inona marina moa ny andraikitry ny mpanao gazety, hoe mampafantatra vaovao izy fa tsy hoe natao izay ahafalifaly an'ireny na atezitra an'ireny na nampahalailo an'ireny. Dia indraindray ilay olom-pirenena vao mahita mpanao gazety dia misy aloha mifaly satria ho azy dia vaovao mivoaka ao anatin'ny fokontaniny ohatra mahavoaka gazety, fa misy avy dia manana ahihana atezerana mihitsy hoe nareo mpanao gazety zao. Dia ny sasany raha zavatra tany ambadimbadika tany mety nanana ny olana tamin'ny mpanao gazety dia mpanao gazety rehetra amin'ny fotoana anankiray no iantefan'ny atezerany dia lasa miteraka tahotra na sakana ho an'ilay mpanao gazety tsy hiditra lalina any amin'ilay fiarahamonina zay. Zany rehetrarehetra zany olana daholo amin'le fahafahantsika manatanteraka ny asa. Manahirana kely any amin'ny asa fanaovan-gazety satria rehefa tsy atokisan'ny olona intsony ny mpanao gazety izay tokony hanana izay fahalalana sy fahafahana izay dia iza intsony ary ny atokisan'ny olona, iza intsony ny atokisana amin'ny fanomezana ny vaovao ho an'ny olona ao anatin'ilay firenena. Saingy ny zava-dehibe amintsika mpanao gazety dia mitady ny fomba rehetra ihany ahafahana mahazo an'ilay vaovao sy ny antsipirina na dia hoe tokony hahazo zato mba mahazo 50 na mahazo 70. Et le journaliste a par ailleurs ce devoir de donner de bonnes informations. Effectivement, il faut informer, mais encore faut-il bien le faire. Toujours dans le respect, 1, de l'ordre public, 2, de la moralité et des bonnes mœurs, et 3, il y a le principe qu'il ne faut pas nuire. Parce que évidemment, même si le code de la communication médiatisée dépénalise les infractions de presse, il ne faut pas oublier qu'à côté de cela, on a toujours le code de la cybercriminalité, on a toujours le code pénal qui punit certaines infractions et parfois il se peut que certains faits ou certaines actions faites par le journaliste rentrent en fait dans le cadre de ces autres infractions qui ne sont pas mentionnées dans le code de la communication. Nanomboka ny état d'urgence dia noferana
ny vaovao azo notadiavina ny trandrahana azo navoaka, noferana ny mpanao gazety eo ampanaovana ny asany, noferana ny olona afaka manome vaovao. Ny vaovao avy any amin'ny loharam-baovao avy any amin'ny fanjakana ohatra dia misy an'ilay olon'ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe voix autorisée. Misy olona tsy afaka miteny mihitsy na dia malala vaovao azy fa tsy maintsy miandry ny lehibeny na hoe miandry n'izay olona tompony andraikitra manome lalana azy teny zay vao afaka miteny. Any ka lasa manjaka ny tsaosy ny onono dia manjary lasa fanaovana gazety mihitsy ny diso lalana satria tsy misy loharam-baovao fanomana marina vaovao azy noho izay anton-javatra zay. Milaza ny mpitondra fa hoe misokatra amin'ny danadana ho anareo, mivaravarana rehefa haka vaovao nareo, fa raha mandondona any larina tsisy olona azonao resana akory. Raha mangataka izay hoe mba hanao interview anao portrait ana dokotera ohatra mba irendre hommage ana dokotera zany zahay ohatra ny ato amin'ny MBS mbotsika zany mba ampiseho ohatra ny ahoana ny fiainan'ny dokotera sy ny fiainan'ny fianakaviana sarotra aminay ny nahazo an'ilay izy ary tsy nahazo mihitsy izay fa avy eo nefany mahita izay fa misy télévision za tsy miresaka télévision national satria izany zany normal be misy télévision tsy miankina izay akaiky ny fanjakana mahazo an'izany reportage zany. Amin'izao fotoana izao rehefa lazaina hoe ny centre opérationnel irery ihany no afaka manome vaovao, ny professeur izatsy ihany no feo tokana ianona mikasika an'izy ity dia tsy hita intsony ny fomba handraisanao an'ilay vaovao satria tena feo tokana no mivoaka. Tsy afaka hiresaka ny hoe eny amin'ny fiarahamonina nisy tranga toy izao, tsy afaka hanao recoupement ny resaka hoe misy any amin'ny faritrany misy aretina izay lazaina fa manana fiseho mitovitovy amin'ny Covid-19, tsy afaka ampiresaka ny infirmier na ny dokotera raha tsy mahazo alalana avary amin'ny anivato dia tsy afaka manana karazam-baovao zany ianao tena hoentina hiatrehana n'ilay zava-misy hany ka miahany ny olona dia apetraky ny olona any anaty tambazotra-tserasera ny ahany dia raha tsy mahazo ny hoe tsy tia tanindrazana dia mahazo ny hoe mamoaka vaovao tsy marina dia nefa ny aty aoriana 2 andro 3 andro dia mireagira par rapport amin'iny ihany ilay fitondrana fa ilay réaction amin'izay fotoana izay efa tara satria ny ahiahan'ny olona efa 5 andro mialoha tapabolana mialoha no mipetraka dia efa ela be aty aoriana vao misy ny réaction manazava an'izay. Ny anisan'ny lafitsaran'ilay réquisition angamba dia mba ahafahana manavaka ny vaovao marina sy ny vaovao tsy marina satria raha antsika mahita fa be dia be ny vaovao misirikule etsy roa na eny an-dalambe eny na ety amin'ny tambazotra sosialy ary. Eo koa nefa raha ho ana manokana ny fahitako azy dia misy ilay antsoina hoe principe journalistique anankiray hoe les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Raha toa ka dikako tsotsotra izay dia mety azo heverina angamba hoe ny vaovao ofisialy no raisitsika ho fe ny commentaire avy eo samy manana ny azy angambany. Amin'ny ankapobeny misy amin'ireny vaovao ireny tahaka izany ohatra ny famoahana ny antontanisa, ny fanazavana isan-karazany amin'ny fihetsika tokony atao mba hiarovana ny tena sy ny sisa vaovao ilain'ny olona ireny. Ankoatr'ireny anefa somary manahirana kely ihany indraindray hoe misy ny vaovao ataoko hoe safidy tokony ho safidin'ilay gazety ny famoahana azy na ny tsy famoahana azy, izany hoe tsy dia misy ifandraisany loatra amin'ilay hoe vaovao tsara ho fantatry ny olona fa ataoko anaty farangisosina hoe karazana fampielezan-kevitra na propagande mihitsy moa no filaza azy voatery mamoaka an'izay ilay mpanao gazety satria lasa tafiditra ao anatin'ilay réquisition. Dia izany hoe na gazety tsy te hamoaka n'ilay propagande, hainao manjery moa matetika ny tena tratran'ilay izy tsy te hamoaka n'ilay propagande voatery mamoaka an'ilay izy satria raha vao tsy mamoaka an'iny tafiditra ao anatin'ilay plage horaire tokony hidiran'ilay réquisition izy dia lasa voatery mamoaka an'ireny ny gazety dia lasa tsy mahita ao anatin'ny plage horaire iny zany lasa tsy mahita karazana vaovao contradictoire ny olona fa lalatsaina tokana no hita ao anatin'ny adiny 2 ohatra rehefa tonga ny hariva na adiny 1 rehefa ilay amin'ny 2 ora
andray ora mahery iny dia tsy mahita fatsiny ny olona. Sahirana ny mpanao gazety mitady vaovao satria be da be ny zavatra tokony ho tedavina. Sahirana ny fanjakana mamaly anazy satria arakaraka ny ametrahana fanontaniana sy hamaliana fanontaniana mampitombo ny isan'ny fanontaniana ary mampitombo ny information tokony avoaka. Sahirana ny olona miendry zavatra amin'izay satria nahoana? Satria ilay olona efa mety tsy atokisany no miteny. Raha ohatra zany ka feziny izay rehetrarehetra dinany tokony atao, tokony ampitomboana ny information tokony hozaraina, ampitomboana isan'andro isan'andro, izany hoe atao mise à jour isika fiteny isan'andro isan'andro ary olona mahafehy an'ilay izy spécialiste ny tena tokony hiteny. Tsy manakana akory ny tompona ndraiky mpanjakana zany ao ambadika izay hoe mandrafitra paikady relation publique mifanentana amin'izay fa tokony hoe olona efa atokisan'ny vahoaka ary mahalala an'ilay izy ny tena tokony aseho vahoaka sy mizara ilay information. Ny famoahana ny lalàna momba ny fisitrahana loharanom-baovao indrindra ireo manana endrika vaovao ny fitondram-panjakana. Efa misy lazainy ministera efa miomana amin'io izy. Moa misy volavolan-dalàna homaniny amin'izany. Afa-po ve zany sa tsy? Satria eto amintsika matsy mivoaka foana ny lalàna fa ny fampiarana azy zara raha misy ary zara raha hajaina. Bon, si on parle d'accès à l'information, il faut bien s'entendre sur les mots. Ça veut dire la possibilité pour tout le monde, pas seulement les journalistes, mais pour tous les citoyens, d'avoir accès à des documents officiels, des documents publiés ou enfin, fabriqués plutôt par l'État. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'accès à l'information. Toy ny rafitra rehetra maneran-tany dia ny fanjakana na ny rafitra anankiray tsy afaka tonga dia hamoaka ny information rehetrarehetra ampelantanany ho an'ny mpanao gazety na ho an'ny olon-tsotra fa tsy maintsy misy ihany hita arovana. Misy kosa nefa ny hita azo trandrahana dia ny olana dia tokony dia tsy voafaritra hoe ity azo trandrahana ary ity tsy azo avoaka. Izay zany no fanontaniana tokony apetraka ary tokony tadiavam-baliny miaraka amin'ny rafitra rehetra hoe ary indrindra ny rafim-panjakana hoe faritana izay information azo avoaka sy tsy azo avoaka atao mazava tsara. La situation actuelle, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'accès à l'information. Il existe des documents disponibles, certains par la bonne volonté de tel ou tel responsable, d'autres parce qu'on a des relations, etc. Certains documents sont disponibles déjà, qu'on trouve sur les sites web des administrations ou des ministères, mais en règle générale, la grande masse des documents produits par l'État, en général, sont difficilement accessibles. Ce qu'on souhaiterait, c'est que l'ensemble des administrations, dans tous les domaines, à tous les niveaux, jusqu'au niveau décentralisé, mettent à la disposition de qui demande, sans justification, sans obligation de s'expliquer, d'expliquer sa demande, mettre à disposition des documents à la fois suffisants et compréhensibles, de façon que les gens prennent l'habitude de comprendre, de chercher à comprendre, mais avec une base solide, et non pas ce qui se passe malheureusement, et là je conclus peut-être là-dessus, qu'on est livré un peu aux rumeurs, aux évaluations, aux estimations plutôt des uns et des autres. Le principe na le foto-kevitra iarahan'ny fiarahamonitsika malagasy moa zany dia tafiditra ao le transparence, zany hoe mangarahara dia mba heverina tsy ho voahilikilika na voatosom-botana na mpanao gazety rehefa manatona toerana anankiray ahafahana maka loharanom-baovao na any amin'ny fanjakana io na tsy miakina na any eto amin'ny firaisamam-pirenena satria ny firaisamam-pirenena koa dia tsy tokony adonoina fa sehatra iray ahitana loharanom-baovao. Zay zany ny anankiray heveriko fa ngeza be dia faharoa fanomezan-danja ilay fahafahana manao gazety satria ny fahafahana manao ny asa fanaovana gazety dia manaja ihany koa le lalàna izay manome miantoka ny zon'ny olom-pirenena hisitraka vaovao ao anatin'ny lalam-pandrenana daholo zany. Ny lesona lehibe azo tsoahana tamin'ity Covid-19 ity amin'ny resaka serasera dia ny fahafahana tokony hoe manatsara ny fifandraisana amin'ny hafa ka manaja ny antsoina hoe etika. Rehefa manao communication ianao indrindra rehefa fotoana na crise na fotoana hoe misy crise humanitaire indrindraindrindra dia isan'ny zavatra ngeza be indrindra ary izay no ampianarina indrindra any amin'ny toeram-pianarana zany hoe serasera politika zany zavatra lehibe indrindra io etika io. Ny etika dia tsotra fotsiny
tena hoe singa isan'ny lehibe indrindra anatiny hoe tika ny serasera rehefa amin'ny fotoana toy izao dia hoe ajaina ny safidy sy ny zo ananan'ny olombelona tsirairay na ny marary io na ny vahoaka izay isehon'ilay krizy zany. Zavatra faharoa dia hoe tsy tokony hoe misy fanapahan-kevitra dia io zany tsika ohatra hoe fanapahan-kevitra ara-tserasera tokony manitsakitsaka an'izay zo izay horaisin'ny mpitondra na horaisina rafitra anankiray mety miankina mety tsy miankina amin'ny fanjakana, mety rafitra iraisam-pirenena reo. Ary ny fahatelo farany tokony hoe izay serasera rehetra atao dia serasera entina hanamafisina ny fifandraisana sy ny fiadanana, construction d'une paix sociale, fiadanana sy fahatoniana eo amin'ny vahoaka miainan'ilay krizy.